bonjour famille. Bonjour. Hello chère église. Bienvenue à dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour vous dire aussi, Feliz Navidad. Joyeux Noël à l'avance, famille. Gloire à Dieu. Bonjour décembre. C'est le moment de célébrer, c'est le moment de louer notre Seigneur. Et nous allons venir devant son trône, devant sa présence avec un cœur rempli de joie, rempli de reconnaissance. Parce que notre Seigneur est bon, il est grand. Alléluia. Très bon culte à tous. Alléluia. Dieu est avec nous, il est plus que vainqueur, oui plus que vainqueur, qui peut nous ébranler ou nous faire tomber. Jésus, tu es là. Mon Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous, il est plus que vainqueur, oui plus que vainqueur, qui peut nous ébranler ou nous faire tomber. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de Christ en moi. En lui je vis et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le crierai sur tous les toits. En lui je vis, je suis guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Alléluia. Il est plus que vainqueur, oui plus que vainqueur, qui peut nous ébranler ou nous faire tomber. Jésus, tu es là. Portons tous nos fardeaux, couvrons nos péchés. Il est plus que vainqueur, oui plus que vainqueur, qui peut nous ébranler ou nous faire tomber. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de Christ en moi. En lui je vis et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le crierai sur tous les toits. Je vis pour lui, je suis guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey. 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 Ah! Hey. Ah! Hey. Yeah! Tu remportes nos guerres, fais reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Tu remportes nos guerres, fais reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Tu remportes nos guerres, fais reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Tu remportes nos guerres, fais reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre.
reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Devant tout, Fabergis. Jésus. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Eh, 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 eh. Oh, 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 dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. suis libre au nom de Jésus.
Je le crierai sur tous les toits. En lui je vis, je suis guéri au nom de Jésus. Et je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de Christ en moi. En lui je vis et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je mourrai pas, je le crierai sur tous les toits. Je vis pour lui, je suis guéri au nom de Jésus. 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 Et alléluia, et là où tu es, tu peux taper des mains parce que Dieu est avec nous et il remporte nos guerres. Alléluia. Dieu est avec nous. Si nous traversons les eaux, si nous traversons les fleuves et si nous marchons dans le feu, nous ne nous brûlerons pas parce que Dieu est avec nous. Il est notre sauveur. Le Saint d'Israël est notre sauveur. Alléluia. Alléluia, et tous ensemble dans un même cœur, devant le trône de notre Dieu. Devant le trône de notre Dieu. Tous ensemble nous venons pour l'adorer. Assis sur Christ notre rocher. Rien ne nous arrête. Ne nous arrête devant le trône de notre Dieu. Tous ensemble nous venons pour l'adorer. Bâtis sur Christ notre rocher. Rien ne nous arrête, rien ne nous arrête. Dieu est puissant parmi nous. Sa présence vient quand nous le louons. Sa puissance est là pour faire des miracles, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Devant le trône de notre Dieu, tous ensemble nous venons pour l'adorer. Assis sur Christ notre rocher. Ne nous arrête, ne nous arrête. Devant le trône
devant le trône de notre Dieu. Tous ensemble, nous venons pour l'adorer. Bâti sur Christ, notre rocher. Rien ne nous arrête, rien ne nous arrête. Dieu est puissant parmi nous. Sa présence vient quand nous le louons. Sa puissance est là pour faire des miracles, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Une pierre vivante, dans son esprit je grandis. En lui, je sais qui je suis. Une pierre vivante, par son esprit je grandis. En lui, je sais qui je suis. Une pierre vivante, par son esprit je grandis. En lui, je sais qui je suis. Une pierre vivante, par son esprit je grandis. Sa puissance est là pour faire des miracles, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Dieu est puissant. Alléluia. Tellement puissant. Puissant. Dieu est puissant parmi nous. Jésus est puissant. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Oh, Dieu est puissant. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Car en lui, je sais qui je suis. Une pierre vivante, par son esprit je grandis. En lui, je sais qui je suis. Une pierre vivante, par son esprit je grandis. En lui, je sais qui je suis. Une pierre vivante, par son esprit je grandis. En lui, je sais qui je suis. Une pierre vivante, par son esprit je grandis. Sa puissance est là pour faire des miracles, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Alléluia. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous.
Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Et si tu le crois, élève ta voix. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Hey, Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Et nous ne craindrons rien. Car Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant avec nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Il nous fortifie. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dieu est puissant parmi nous. Il vient à notre secours. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Et il nous soutient par sa droite. Alléluia. Tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Dieu est puissant, tellement puissant. Dieu est puissant parmi nous. Il est puissant parmi nous. Il a porté nos fardeaux. Et il a porté nos jougs. Et il a donné sa vie. Et c'est pour cela qu'il est puissant parmi nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles à ton amour indéniable. Ta grâce fut infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Puis ma honte fut enlevée, ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom.
les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. D'être adoré, digne est ton nom dans les cieux. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, tu es exalté. Sur ta terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Oui, ton nom est digne d'être loué, Seigneur
Jésus, digne de son nom, digne d'être adoré, digne de son nom, Jésus, digne d'être loué, digne de ton nom, digne de ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne de son nom. Digne, 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 tu es 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 digne. Et là où vous êtes, murmurez son nom. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, tu es digne. Alléluia. Tu es digne, tu Alléluia. es digne, tu es digne, tu es digne, Alléluia. tu es digne, Alléluia. 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 tu es digne, Haleluya. Haleluya. Haleluya namna vundrinda. tu es digne, Haleluya. Wanandamantra rery ny voninahitra. tu es digne. Mendrika izy. Mendrika fiankofahantsika. Mendrika ny voninahitra. Mendrika ny haja. Izy ilay nahary. Haleluya. Nataony ny zavatra rehetra. Dia nomeny antsika endy hatramin'ny zanany lahatokana. Haleluya. Mendrika ny tompontsika. Mendrika Jesosy. Nasandatra ny anarany. Nasandatra izy ambony ny zavatra rehetra. Petraka eo amin'ny seza fiandrianana izy amin'izao fotoana izao. Mamirapiratra. Miankohaka aminy daholo ny olo-masina sy ny anjely. Dia isika koa miaraka miankohaka eo anatrehan'ny zanak'ondry izay mendrika. Mahita ny zavatra rehetra izy. Malala ny zavatra rehetra izy. Ary manjaka izy any an-danitra sy ety an-tany amin'ny fontsika
ao tokantranontsika amin'ny fianakaviantsika. Halleluja. Halleluja. Saotra Tompo. Saotra Tompo amin'ny zavatra rehetra efa nataonao. Sy amin'izay mbola ataonao amin'ny fiainanay Tompo, misaotra. Misaotra amin'ny fiainana. Misaotra. Halleluja. Halleluja. Jésus. Misaotra amin'ny fiangonana. Misaotra amin'ny fanasitranana. Misaotra amin'ny hafaliana Tompo izay nomenao, asambarana. Endy, na dia amin'ny fotoana anankiray mangidy, fampianarana daholo zany ho anay, fanamboarana ny toetra. Saotra Tompo amin'ny ranomaso. Saotra koa Tompo amin'ny asa saina. Halleluja. Mahafinaritra. Saotra amin'ny fitadiavana, fa mitady zahay. Misaotra amin'ny teninao, Baiboly. Misaotra amin'ny toerana izay nandefasanao anay ankehitrindry, fampirofom-pitiavana daholo zany. Tsy navelanao nipetraka any amin'ny toerana anankiray miady zahay, fa amin'ny toerana anankiray tony, en paix. Halleluja. Tsy mitebiteby isan'andro zahay hoe latsany bomba na voatifitra amin'ny tanàna misy anay. Misaotra amin'ny sakafo sahaza ho anay isan'andro Tompo, ny amin'ny teninao. Misaotra amin'ny fianakaviana, amin'ny zanaka. Mendrika ianao Tompo, nomenao daholo zany rehetra zany, fa zahay tsy mahavita ninonino. Misaotra Tompo amin'ny révélation sy ny présence. Misaotra amin'ny fotoana. Misaotra amin'ny saison, cycle. Misaotra Tompo amin'ny faminaniana. Halleluja. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Mendrika izy. Halleluja. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom.
son nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia, digne est son nom. Et c'est pour cela que nous sommes ici, à cause de sa dignité, à cause de son nom qui est grand au-dessus des cieux. Car dans les cieux, au-dessus des cieux, son nom est exalté. Et sur la terre, son nom est loué. Digne est son nom. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. J'adore le Seigneur car il est digne. Je baisse mon épée, le prince de paix est son nom. Roi des torrents, le Seigneur est puissant. Le Seigneur éteint la flamme méchante. J'adore le Seigneur car il est digne. Je baisse mon épée, le prince de paix est son nom. Roi des torrents, le Seigneur est puissant. Le Seigneur éteint la flamme méchante. Et dans le trouble, je suis en paix. Yahvé va, Yahvé sait, il est ma paix au milieu des luttes. Yahvé va, Yahvé écoute, et dans le trouble, je suis en paix. Yahvé va, Yahvé sait, il est ma paix au milieu des luttes. Yahvé va, Yahvé écoute. Jésus. J'adore le Seigneur, j'adore le Seigneur car il est digne. Je baisse mon épée, le prince de paix est son nom. Roi des torrents, le Seigneur est puissant.
Seigneur éteint la flamme méchante. Et dans le trouble, je suis en paix. Yahvé voit, Yahvé sait, il est ma paix au milieu des luttes. Yahvé voit, Yahvé écoute, et dans le trouble, je suis en paix. Yahvé voit, Yahvé sait, il est ma paix au milieu des luttes. Yahvé voit, Yahvé écoute. Yahvé sait, Yahvé voit, Yahvé La présence de Dieu est sur les eaux. Écoute la voix du Seigneur dans le tonnerre rugissant. Roi des torrents, le Seigneur est puissant. Le Seigneur apaise les sentiments troublants. La présence de Dieu est sur les eaux. Écoute la voix du Seigneur dans le tonnerre rugissant. Roi des torrents, le Seigneur est puissant. Le Seigneur apaise les sentiments troublants. Et dans le trouble, je suis en paix. Oui, Seigneur. Yahvé voit. Oui, tu vois, Seigneur. Yahvé sait. Jésus. Il est ma paix. Oui, tu es ma paix. Au milieu des luttes. Jaya Mashiach. Yahvé voit. Yahvé voit. Yahvé écoute. Yahvé. Et dans le souffle qu'il donne à l'homme. Yahvé prend. Yahvé donne. Jésus. Il est ma paix au milieu des luttes. Yahvé voit, Yahvé écoute. Et dans le trouble, je suis en paix. Yahvé voit, Yahvé sait, il est ma paix au milieu des luttes. Yahvé voit, Yahvé écoute. Et dans le souffle qu'il donne à l'homme, Yahvé prend, Yahvé donne. Il est ma paix au milieu des luttes. Yahvé voit, Yahvé écoute. Alléluia. Dans le trouble, je suis en paix. Yahvé voit,
avait voir, il y avait écoute. Et dans le trouble, je suis en paix. Je suis en paix. Il y avait voir, il y avait celle, il est ma paix, au milieu des luttes. Il y avait voir, il y avait écoute. Jésus. Et dans le trouble, Jaya. je suis en paix. Je suis en paix. Il y avait voir, il y avait celle, il est ma paix, au milieu des luttes. Il y avait voir, il y avait écoute. Et dans le souffle, et dans la love, il y avait prendre, il y avait donner. Il est ma paix, au milieu des luttes. Il y avait voir, il y avait écoute. Alléluia. Hey, zisitawatratsika miaraka mitombo. Haleluya. Asiotsinja kary. Haleluya. Zisitawatratsika izy mahita ny zavatra rehetra, izy malala ny zavatra rehetra, izy mahita, izy malala. Haleluya. Hey, asio chorégraphie kely ary. Alefa lalao ah. Hop, 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 hop. Tsy matahotra atsika miaraka amin'ny tompo. Haleluya. Hey, 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 hey. Haleluya. Yahvé voit, hitany daholo ny momba anao, fantany daholo momba antsika mianakavy. Alléluia. Jésus est son nom, le roi de gloire, le roi puissant, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Hey, 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 Jésus. Manakarena antsika manana ny tompo, manana ny zavatra rehetra antsika manana ny tompo, manana ny fombany, manana ny heriny, manana ny teniny, manana ny fanjakany. Alléluia. Alléluia. Wanandriamanitra rery voninahitra. Alefa. Hey, hey, hey. Yeha. Jésus. Dans le trouble, je suis en paix. oui Seigneur, c'est à cause de toi, à cause de ton nom. Nous sommes puissants. Il est ma paix. Tu es ma paix. Au milieu des Au luttes, milieu des luttes, il y avait voir, parce que tu vois. il y avait écoute. Alléluia. Dans le trouble, je Shandarahaya. suis en paix. Mashitarahaya. Il y avait voir, Yahvé voix. il y avait celle, Minua uzony tompo. il est ma paix. Ary minua matokisan'izay Au milieu naniraka. des luttes, il y avait voir, Fantany zavatra rehetra. Hitany ianao dans le trouble, isan'andro je suis en na miafinaiza ianao, il y avait naiza naiza misy anao. il y avait Fantany isika, il est ma paix. fantany izay ilaintsika. Au milieu des luttes, Mbola tsy misokatra aza ny vavantsika rehefa hivavaka, efa fantany inona fanirinao, inona ataonao rapitso. Izy le nahary, izy namorona sy nametraka, ny atao hoe destin. Fantany zavatra rehetra, tsisy miafinamany. Aoka isika rehefa natrika anazy.
manatrika tsy amin'ny fiatsaram-belantsika fa manatrika isika tel que nous sommes, tel que je suis. Fantany isika fantany zay mety aminao sy mety amiko, fantany zay sahaza ho antsika, fantany inona ny mahatsara antsika. Nomeny Jesosy zanany lahatokana, fa tsy nomeny miliara ianao, tsy nomeny vatosoa ianao na émeraude na diamant na volamena, fa Jesosy nomeny anao satria fantany inona ny besoin antsika, fantany inona ny mampitomany anao, fantany inona ny mampitrouble anao isan'andro, fantany inona ny hetahita sy besoin anao. Dia nomeny Jesosy zay cadeau tsara indrindra ho antsika taranak'olombelona. Herin'Andriamanitra miafina ao amin'ny Kristy, fiainana miafina ao amin'ny Kristy. Halleluja. Misaotra Tompo ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Raha mbola tanteraka zao fotoana zao, sitrakao zany Tompo. Raha mbola salama zahay androany, mijoro reto, manompo tsy manandatra ny anaranao, sitrakao zany Tompo. Tsy any amin'ny hôpitaly zahay fa salama rabatana. Misaotra Tompo. Halleluja. Halleluja. Tehaka ho an'Andriamanitra fa tsara ny tompontsika, tsara ny tompontsika. Halleluja. 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 Misaotra Tompo. Na zany ataontsika en silence any le danse kely ty iny. Zao tsika mbola tsisy ny sakafo, donc soupla tsara ny kibo. Totika any lalao voilà, à droite, en silence. Zao da atao hoe slow dombolo, demi dombolo. Fa rehefa sitsika batteur eo dia tsika ataontsika tena dombolo, purement dombolo tsika. Dia miaraka amin'ny tompo daholo zay. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Aïe, 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 aïe. Dia mitorina fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ny tokantranontsika tsiraidray avy. Ho an'izay manaraka directa na indirecta, ho an'izay any amin'ny salon nareo devant ny télé na devant n'ordinateur na amin'ny téléphone. Alléluia. Petra daholo. Makafy toerantsika dia eny-javatra bazika anankiray tsika ho an'ny zanak'Andriamanitra. Alléluia. Zavatra anankiray bazika. Nanahoana aloha ny vacances nareo alohan'ny resaka bazika. Nanahoana ny vacances. Teneniko anareo ny anay anarany ihany vacances fa tsisy vacances ny tena marina ao amin'ny tompo isan'andro ianao mitady. Teniko zavatra anankiray tena bazika atsika ary important be amin'Andriamanitra le izy sady important be amintsika zanak'Andriamanitra zany.
zavatra anankiray fatadiavitsika izy ity ny tena marina. Ny atao hoe attachement. Ino moa attachement ino fa diniko izy iny? Firaiketam-po. Firaiketam-po, non tsy firaiketam-po fa attaché vao fatotra mamatotra herin'ny famatorana. Hitanareo raha dinihana ny fiainana. Inona mahatonga zanak'olombelona anankiray manao zavatra? Inona mahatonga anao manao zavatra mitady vola? Ahoana? Inona mahatonga anareo zao? Inona mamparary anareo zao? Inona mamparary anao zao ohatra? Misy zavatra anankiray nge tena mamparary antsika olombelona aty, dia io famatorana io. Le vao fatotra, attaché zany, attaché à quelque chose, na attaché à quelque chose. Zany hoe za zany marary zany ny foko rehefa le zavatra tiako tena mifatotra amiko zany voakitika, ohatra fianakaviana. Inona ny mampiady olona? Inona ny mahatonga olona anankiray miady? Satria misy mikitika ny fireneny, dia le miaramila vonina ho fato ho an'ny firenena, sa tsy zay? Dia ohatran'izany ny ray, vonina ho fato ho an'ny fianakaviany, dia ohatran'izany ny reny, vonina ho faty ho an'ny zanany. Mahagaga mihitsy rehefa nareo tsy mbola iza taminareo mo ay mo nareo ty so dia tombo tambovila fa iza taminareo fa niompy akoho. Zay fa niompy akoho tany andapa tany. Fa io akoho io rehefa misy zanany io, 4 cm io, 2 mètres ianao na 1,90 m, kitio ange le zanak'akoho miady io. Sa tsy zay? Nefa zatra miady io akoho io, ary tsy atahorany mihitsy ianao satria na dia tsy akola-piady azy io, satria le poussin voakitika. Donc tsy matahotra maty izy. Dia ohatran'izany ny biby. Fa indrisy mantsy fa certain olona tsisy valeur ny zanany, tsisy valeur ny fianakaviany. Dia ho antsika zanak'Andriamanitra, Andriamanitra marary ny fony raha vao misy mikitika isika. Raha tsy zany tsy nalefa ny Jesosy. Maninona? Satria tsika vao fatotra migeja marary. Araka ny hirany iraina teo moa zany hoe fantatry ny tompo ny zavatra rehetra satria mahita izy, maheno izy. Dia misy verset moa miteny hoe fa nga le nanamboatra ny maso izy tsy mahita, le nanamboatra ny sofina nga marenina, mahita izy. Dia nalefa ny Jesosy. Job 22:21. Inonareo tsara ty fa important be ty zavatra ty. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Virgule. Tu jouiras ainsi du bonheur. Eto tiako précisena tsara zany le la paix sy ny bonheur resahan'ny tompo zany. La paix resahany io tsy la paix araka ny eritreretintsika. Dia io bonheur io tsy mitovy hafaliana, zany hoe bonheur sy la joie zany zavatra anankiroa tsy mitovy, zany hoe asambarana sy fifaliana. Za zany afaka faly fa iny zavatra iny temporaire, ohatrany hoe olona anankiray mahazo tomobile vaovao. Remarquez fa olona anankiray mahazo tomobile vaovao moindre poussière kely io sa ahoana ianja. Fa rehefa elaela io tsy vita tsony le mamafa poussière fa efa lasa ohatran'izany. Fa le bonheur nge tsy ohatran'izany. Tsy ohatran'izany le bonheur. Sambatra ianao. Donc tsy mitovy. Ny olona matetika mitady zavatra anankiray mahafalifaly anazy, ohatra ny toka. Juste manala asa saina le izy. Fa rehefa dizidizina hono le izy adino le problème. D'accord, tsisy problème zany. Fa rehefa afaka le dizidizina
nanjavana ny problème anao. Dia ohatran' zany ange ny olona mifoka rongony sy le olona midrogue manao seringue satria mitady hafaliana temporaire. Fa rehefa elaela iny leo le olona mila mianatra indray mandeha ianao manome valeur araka tenenin' Jesosy. Inona moa izy iny? Raha fidèle amin'ny peu de choses ianao izy. Raha siinao valeur zavatra kely eo ampelantananao, zavatra kely, dia manino afaka ampitombony iny. Fa raha ohatra ka tsy hainao manisy valeur zavatra eo ampelantananao na dia kely aza, tsy omena tokony omenanao izy satria maninona tsy asianao aja sy voninahitra sy respect zany le zavatra omenanao. Fombantsika olombelona zany. Nisy moment nanana Megane aingamby izy zay. Dia paf, dia eo ianao zany mitomany tianana Ferrari, tianana inona re zany. Voilà les chevaux, voilà les luxe. À un moment donné tamin'izay simba le tomobile. Bon, simba moa fa very le lakile. Dia bloqué zany tsy voasokatra. Nandeha bus izy ity nandritra ny 4 jours izy ity, 3 jours. Nandeha bus, nilahatra ny andro métro, nilahatra ny andro bus. Dia fois ianao tonga eo jerena le izy hoe ay afaka 30 minutes vao tonga. Vao vita le tomobile, le lakile zany commandena lakile tamin'ny le mpanamboatra anazy. Vao vita nataoko bisou rangaty le Megane. Si tu savais comme je t'aime za. Ay ve ianao ty ilaiko e. Na dia 4 heures io. Fa au moins za tsy milahatra 3 heures mandeha bus. Teo aho vao hitako le valeur an'le Megane Renault. Tiako a. Oui, mandeha bus zany. Des fois ianao misy olona misotro toka an'ilo. Des fois ianao misy olona tsy maka-dosy eo an'ilo. Ianao tonga mipetraka eo ihany le place ahoana. Dia za mahafinaritra ihany parfois miverina amin'ny zavatra anankiray. Aty à Paris zao rehefa été misy an'izany ina moa resaka cause ny pollution le izy dia ataon'zareo gratuit le bus. Misy moment za miverina. Juste matsiaro mba tiako miaina an'le zavatra taloha mba ahaizako manome valeur an'ny zavatra ananako. Dia mandeha bus amin'ny balade ao Paris. Dia reo aveo ay ve ohatran'izao mandeha bus e. Ho azonao tsara zany raha simba ny tomobile anao. Rehefa ianao miverina surtout ao Paris ao. Rehefa 17 heures ianao 8 anao zany fa neritery zany. Donc hafa zany natao hoe bonheur, hafa natao hoe la joie. Meko ohatra nareo. Ianao raha ohatra ka manana hafaliana manambady, poizina zay. Asambarana ny fanambadiana. Maintenant, posez-vous la question, matsiaro sambatra ve nareo? Rehefa visaka maraina iny ianao misy mpanao massage ve? Tsy hafaliana nge za dia fa sambarana. Rehefa ianao mody visaka iny afaka misy distributeur ny cappuccino zany ao. Misy distributeur ny nourriture ao. Tonga mody an-trano ianao tonga dia efa vonona le sakafo. Asambarana fiantsonan'izany fa tsy hafaliana. Ianao rehefa mody ny tranonao misy eo ny fianakavianao asambarana fiantsonan'izany fa tsy hafaliana. Satria ny hafaliana temporaire. Dia ho hitantsika any amin'ny Jean 14:27. Je vous laisse la paix au Jésus zany. Donc la paix le attachena amin'Andriamanitra zany sy amin'ny Jésus zany c'est la même chose. Fa tsy la paix tenenin zareo mpitondra politique reo. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Zay zany le bonheur zany. Maromaro ihany ny gasy henoko taty an-dafo hoe vao niady Ukraine
sy Russie vao niakatra ny menaka sy ny tariny inona ny tenenin'olona hoe andeha hody any amin'ny tanin-drazana. Tsy efa firy taona zay miresaka troisième guerre mondiale zareo tamin'ny taona firy moa le Ukraine? Il y a 3 ans zay. Miresaka troisième guerre mondiale zareo. Dia za moa aty hoe ay avy ariko. Zareo tsy mitroubler les cœurs zany satria misy la paix ao. Ao nazonareo le izy. Azonareo le bonheur zany. Jésus zany tsy manome le la paix zany ohatrany zao tontolo zao zany. Fa Jésus zany manome la paix zany c'est l'ordre no meny. Zay le izy raha dinihana. Fa ny mpitondra politika ry havanao amin'ny tompo. Ho hitanareo tsara le colonel io fa président izy am'izao. Ho hitanareo, ho hitantsika raha mbola frantsay no mikomande an'io. Dia za izy efa mialamila. Dia za tonga monsieur Macron miresaka aminy mamoaka teny anankiray fotsiny. Macron taitro colonel io. Fantanareo ino teny momazika amin'io ve? Rehefa miresaka rehefa tonga ora hoe surtout Macron fa ambassadeur Analakely tsy manaitra anazy fa Macron fantanareo ino manaitra anazy momazika. Fantanareo momazika vao tonga Macron en tant que chef d'armée izy taitra le colonel. Zay mahatonga izy mila civil parfois satria ianao rehefa misy chef d'armée tsy rarahako. Zangao anaty camp, je suis dans le camp de l'Éternel des armées. Fa za tsy anaty camp ny premier ina moa régiment ny Analakely io. Donc Macron zany rehefa miteny zany taitra colonel io. Tsy en tant que président izy miresaka fa en tant que chef d'armée tratra io. D'ailleurs ho hitantsika zany. Dia zavatra mahafinaritra ry havanao mitompo rehefa aty aminay zany zany vaovao zany fa tsy haiko aminareo Madagasikara any téléphone nga président ny président frantsay dia inona ny tenenin'ny Macron dia zao hondo journal aty aminay miteny an'izany d'accord aho izy accompagner ny gasy amin'ny fifidianana dia d'accord aho izy hanome satisfaction ny tanora malagasy. Inona moa tena nahatonga le ZNZ mena rano ianao dia omena jiro tsy mampaninona ny zareo zany. D'accord izy rano ve omenanao ve? Ben oui. Fa ianao tsy omena liberté. Jiro no tadiavinao amboary io jirama io. D'accord le Macron. Ohatrany amin'ny aty andafo zao aty à moins que tena misy problème comme ça zay vao tapaka rano aty tapaka ny jiro. Depuis za teto en France tsy mbola nahita jiro tapaka na rano tapaka. Fa ianao idiny zareo, ianao gadrainy zareo amin'ny alalan'ny atao hoe système. Donc ZNZ zany niady zareo fa omeny zareo ny satisfaction nareo dia maninona amboarina ny rano, amboarina ny jiro fa nareo tsy manana ny atao hoe la paix. Les paix an'zareo c'est du baratin, c'est du bobard. Que ce soit colonel io na civil io. Raha tsy zany ny Jesosy ny teny hoe la paix omeko anareo izy tsy mitovy fameno zao tontolo zao. Donc zavatra anankiroa samihafa zany hoe ianao zany araka ny programme an'zareo zany amin'ny resaka forum économique mondial dia ampidirana faminina ny vahoaka, vonona ny vahoaka, ampiakarina ny vidin-javatra fa ny karamanao tsy miakatra. Fa ianao raha miaraka amin'Andriamanitra attaché amin'Andriamanitra ianao dia maninona tu jouiras ainsi du bonheur. Mbola misy zavatra lavabe mifono mystère io teny io. Dia ho antsika zany Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tampana ny domby.
tsisy problème ny zanak'Andriamanitra. Quand je parle problème zany selon ny problème n'olona miaina eto ambony tany. Ianao tsy miaina an'io ka. Ianao manao zavatra anankiray zany zavatra mahagaga satria avy any ambony le izy. Donc ho an'izay vita batisa le nalentika dia nitsangana dia inona le symbole image niara-nitsangana amin'ny Kristy donc any ambony tadiavo satria nareo fa maty ozy izy dia ny fiainanareo miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Dia maninona ianao zany rehefa mitady an'le izy zany dia que votre cœur ne se trouble point tanteraka io et ne s'alarme point satria misy faminaniana ho avy aminao raha tokony hiala ianao na tokony mijanona. Tranquille ianao satria misy mpiaro. Résumentsika kely nge le tantara za zany mpanota velona ohatra ny alika ny fiainako dia rehefa avy eo ny tompo indray nanome anany Jesosy anovana ny fiainako sy amonjena anahy. Za mino an Jesosy sy anaraka anazy indray ve ny troublé. Za mbola tsy nanaraka anazy azy efa tsy maty ny devoly sy tsy maty nyty fiainany ity. Za miaraka amin'ny Jesosy Kristy amin'izay indray ve no hoarioarany foko ve. Ny aferan'izao tontolo izao misy la guerre sy ny tariny io. Io nge tsy aferako e. Ny anahy ny aferako ahoana anarako an Jesosy ahoana ino moa zany anatanterahako sitrapony. C'est tout. Sa tsy zay ve ny mahazo antsika eto. Nareo fa nivaky loto amin'ny resaka Ukraine. Zany resaka politique zany ange. Rehefa iongana Ngabe Masoandro e sy Pierre Bleu. Juste information fotsiny ange ilana an'izany e. Fa tsisy raha rahako an'ny Poutine na hiady amin'iza na hiady amin'iza. Juste manaraka information fotsiny hoe inona zavatra mitranga amin'izao tontolo izao. Dia mijery TV plus rehefa nafana ny grève. Mijery ina moa zany? Ina moa télé sasany iny? Nanao lena Madagasikara. Viva tsy azo jerena ka. Anazy mety foana ny fitondrana viva tsy azo jerena fa Cool TV ohatra. Et puis ianao zany mba mijery le vidéo efa niongana tafiditra tamin'ny 13 mai efa fantatra ma tsy iongana zareo zany dia najanona mijery an'lizy dia proposeny zareo ty anina gasy rehetra ty ça m'intéresse pas. Ohatran'izany mijery vaovao any Amerika anie ça m'intéresse pas fa juste pour l'information hoe ianao mba tsy sanana be amin'ny zavatra mitranga amin'ny eto ambony tany zay fotsiny nge jerena an'izy fa tamin'ny Covid iny ny olona niana problème patati patata na zahay aza tsy nanao ina moa fiantsona ziny mefa tsy nanao provision akory tamin'ny sakafo vao tonga le Covid hoe idina daholo le tatatata nandeha hividy paty zay tsisy paty to lasa daholo vidy daholo fa ina mahazo an'ireto olona reto. Andeha hividy zao ianao lasa daholo tamin'ny centre commercial dia zay nivoaka iny hoe mais qu'est-ce qui se passe fa inona moa anaovan'olona nividy paty tsy haiko firy kilo anaovana provision. Fa la guerre lisa maladie. Fa narary daholo ny tany dia tsy namoaka vokatra intsony. Sa voan'ny grippe ny olona dia ny panique daholo zao tontolo zao dia rehefa avy eo amin'izay atody zany tsisy. Dia niverina une semaine rehefa avy eo efa feno paty indray le clair. Hitanao tsy troublé akory zahay. On est tranquille. Satria mantsy ianao rehefa miaraka amin'ny tompo raha ohatra ka tena arary ny tany tsy hamoaka vokatra intsony ianao andefasany tsindrimandry vision. Dia rehefa avy eo manaova ina moa provision nareo ohatrany tamin'ny andronao hoe fa alefako le rano dia zareo ilay tsy mavidy
lafo loatra ilay fandehanana piscine amin'ny anina ho azony zareo gratuitement ilay rano ilomano zareo izy fa ho anareo tsy dia tatsambo loatra manamboara sambo danao tsy troublé le izy dia maninona ny fonao zany a tsy misalarme hoe trin fa mainy trano on était tranquille niakatra ty gasoil ty filaharana zany filaharana tamin'ny station de comme par hasard qui n'est pas hasard isika tsy mbola nilahatra ina moa nanao filaharana tamin'ny gasoil au fait magagy certaines police any esorina tamin'ny fonction mihitsy hoe mandeha mitady mpangalatra fa nandefany amin'ny circulation amin'ny station d'essence satria tellement niady le olona misy voilà miady gasoil et puis zay mibalibalady foana bien sûr 2 € mony ina moa zany gasoil balibalady iny ay jereo le station malalaka à chaque fois zahay mivoaka tsy mbola nilahatra tamin'ny gasoil tsy mitroublé ny cœur anao hainy tompo manala reo tomobile reo hoe tonga ny zanako mba hitonareo mafinaritra ay moa le fitsika iny le mampome mafinaritra anao sa tsy zay ve zatra nitsanga tamin'ny covid tsy mbola nilahatra raha angaty zay na sakafo zany na gasoil tranquille ny olona oaya hoe manina moa izy le virus on mandeha kokonsany zahay mbola nanafatra entana avy tany en Chine ihany AliExpress ry sady manao publicité AliExpress Temu manafatra entana avy en Chine foana soi-disant hoe avy tany nivoan'ny covid tsisy zavatra niova tamin'ny fomba fiainanay ny olona mipanika oay tonga amin'izay koa Ukraine sy Poutine tonga ny 3e guerre mondiale et alors minna ny 3e guerre mondiale raha tonga tsy remarqué nareo ve mpanompon'Andriamanitra na zay tian'Andriamanitra anaty baiboly rehefa oay comme ça alefa ny vision de reveo melahinao teo dia mifindrary amin'izay ianao tranquille re ambadika re na dia mangahazo ho anao fa ianao tranquille tsy miasa sainanao voatifitra Kalashnikov na hoe misy bomba zany d'ailleurs hitanareo zavatra ataon'ny Poutine io les missiles supersoniques zay moa izy inona ny anarany Satan 1 Satan 2 tsy zay ipoindray Jesosy miteny hoe efa resy izy efa meko fahefana donc Satan peut venir tsy manaitra io alléluia fa takatsaony zavatra ny ambony dia maninona atase amin'Andriamanitra ianao satria zay miatase amin'Andriamanitra ho hitanareo fa tanteraka aminareo titiny ty zay mikitikitika anareo mikitika ny est-ce que vous imaginez Andriamanitra ny ambony tany est-ce que vous imaginez ve zay mikitika ny zanany eo amin'ny seza fiandrianana izy hoadray ho hitanao fa ilatsaka aminao zany varatra zany esay raha tsy mbola nahitany zany zay ny avantagen'ny olona anankiray attaché jerevanareo nge pour bien comprendre zany zavatra zany olona anankiray mananjanaka olona anankiray manambady rehefa marary le anankiray voakitika ozy le anankiray voakitika izy sa tsy zay ino mahatonga an'izany eo amin'ny attachement io misy lien misy zavatra mifandray rehefa olona tsy fatam-piavinana ny voan'ny zavatra c'est vrai mampalahelo fa tsy marary ohatran'ny zanako voakitika sy ny fianakaviana dia hitanareo moa lazay contraire kely nareo contraire ny attachement
fanambadiana ohatra. Rehefa tsy attaché olona anankiray tsy miteny direct fotsiny izy io fa le vavaka ataon'le olona ambadika ny hoe oviana ty ho faty. Ianao marary zany en tant que mpivady zany fa le ray nga mivaky loha aminao. Le zanaka marary le ray aman-dreny nga mivaky loha ka tsy tiany io, tsisy attachement io, zarany aza maty io satria manino le mbola midepense vola e. Tsy aleo ve alevina iny dia rehefa avy eo tsisy vakiana lohan'indry. Ohatran'izany olona anankiray tsisy attachement e. Zay zavatra mahazo anao tsy rarahana. Za moa maheno tantara misy olona niteraka jusqu'à le olona maty. Zao foana tenenin'ny mamany. Io angefa nesoroko tamin'izy tamin'iza bevoka fa tsy afaky. Jusqu'à le olona maty zanany maty zany. Ça démontre quoi zay? Tsy rarahan'le renin'le zanany. Jusqu'à le ray maty ve dia mbola zany tenenina amin'olona anilany hoe izy io ngefa nesoroko fa tsy afaky. Fa dia nahoana loatra? À quel point le olona tena biby. Biby olona. Tsisy sentiment. Tsisy émotion. Be da be ny olona eto ambony tany eto dépourvu natao hoe âme. Tsy rarahana io. Raha olona anankiray misy sentiment émotion zany, raha misy olona anankiray maty no za tsy mahita tory aho. Fa reo filoham-pirenena antsika reo efa firy olona voatifitra tatatatata tsy rarahana io e. Le sezany mampitomany anazy fa tsy le olona maty. Dia rehefa avy eo tiako ny fireneko, tiako ny vahoaka malagasy, mon œil, mpiatsara velatsy ireo président reo. Fa tsy magaga moa zany fa reo ange tsisy sentiment, tsisy âme. Raha nareo mahita olona anankiray aty maty ohatra, matin'ny terroriste, mba jerevonareo amin'ny YouTube ange niendriky François Hollande, endriky iza moa Macron. Ohatra manao mody malahelo. Manao mody mitomany. Fa tsy rarahana io. Satria tsy nateraka ny rano reo, fa nateraka ny zavatra hafa. Bref, ohatrohatran'izany zany, azonao ngamba zavatra tiako resahana hoe io anaty attachement où il y a quelque chose. Attaché olona anankiray. Attaché amin'Andriamanitra ianao zany. Ho hitanao io bonheur resahako io. Ho hitanao io zatra resahan'ny Baiboly io. Ho hitanao zany la paix zany. Na dia miady azy ianao, fantatrao ianao fa hivoaka mpandresy. Ninonina zavatra mitranga, efa fantatrao fa zay miaraka aminao mahery lavitra noho ianao. Donc, andramo e. Zay zany iny a. Dia jerevonareo amin'izay. Juste resako basique le izy. Jesosy zany tonga zany maty zany a, dia rehefa avy eo nanangana église izy. Hébreux 10:25. N'abandonnons pas notre assemblée aux izy. Tamin'iny ZNZ iny le diaspora. Zareo koa ny grève taty. Donc zareo zany tsy niabandonné le firenena malagasy. Nandeha ny grève zareo teo amin'ny ambassady. Le assemblény zareo aza tohanany zareo dia inona tanindrazana sy ny vahoaka malagasy. Hitanareo fa mahery. Le zavatra mifandray miattaché amin'le olona na dia efa tonga aty en France izy. Fa magagana indray bon, resaka tanindrazana moa zany resahako. Za indray tsy mivaky loha Madagasikara. En fait, zany indray leon'le Madagasikara. Sahoana feno soa. Feno soa zao raha resahana dia Madagasikara. Eny e, tsy maninona ange zany na miverina Madagasikara fa le mbotro manjaka. Non. Fa ngainao ty tsy tia tanindrazanao e. Ianao moa teraka atao mbotro manjaka. Hitanao, magaga zay certaine zay ty Madagasikara ty tsy te herika be horirika zany.
fa raha ina moa le zatra na Amerika le misy le tany le misy le étoile iny Wall Street no zay na raha ziny Wall Street boulevard Wall Street tsika reny zao za te hijery andreny fa Beorika azafady za sy te andalo côté ny ranomaimbo oulalalala au fait ianao zany rehefa mipetraka folo taona ty en France zany efa tsy zatra le fofona mandalo eo Beorika ianao zany efa tsy zatra le mitingitingina comme ça mandeha en petite vitesse fa ianao mba manao kiraro tsara am'le clair ohatra tsisy vovoka tsisy fotaka azafady za sy te hiverinandry donc ho antsika zanak'Andriamanitra zany itsika samy manana ny adiny zareo atasy amin'ny tanindrazana donc mandeha migrève zalaminy devant l'ambassade gasy fa isika indray si vous êtes ressuscité aux izy les choses d'en haut les choses d'en haut nentsika fa misy olona zany na dia miditra l'église izy ange tsy attaché amin'le église ny tsy attaché amin'le assemblée an'izy et puis gaga ianao ohatra hoe ay moa za ty mbola nokatra chaîne YouTube ataoko hoe de gaga ianao ataoko playlist akabe izy io de gaga ianao ny fiainanao tsy miova fiainanao ohatran'ny fiainan'olona rehetrarehetra satria maninona Jesosy zany tonga zany ozy izy tadiavin'ny mamany izy tsy fantatronga za mioccuper ny affaire-ny dadako ozy izy ny affaire-ny raiko kifezana olona anankiray tsy mioccuper affaire-n'Andriamanitra zany inona ny occuper-n'Andriamanitra affaire-anao ianao za tsy mivakiloha le zavatra avy any amboniko ianao za tsy mikatsaka io zavatra ohatrany amin'ny collectien io satria manino ianao tsy nateraka indray soit disant atao baptiste ianao symbole iny fa ianao tsy voakitika ny fonao donc inona zany manaitra anao zany na dia efa mitsofoka l'église ny affaire-n'izao tontolo zao fa zaho Jesosy tsy mioccuper ny affaire-ny teteteteteta fa ny affaire-ny raiko any an-danitra eo am'izay vao misy ny atao hoe lien entre ciel et la terre entre ianao sy lanitra fa maty ho an'iza Jesosy inona ny teneniny talohan'izy ho faty sur ce rocher ozy izy je bâtirai mon église sa tsy zay efa hitantsika amin'ny film ange zany ohatra hoe misy zanak'olona anankiray mikidnapen'olona inona ataon'le rainy lasa izy mandeha mitady miady vonina faty le ray na reny aza zany na ny akoho aza manao an'izanoko imagineo akoho tsisy fanahotra ny olombelona aza miady faty le mamampoule fa ny akamarony angena mananjanaka tsy raharahany akory io zanany io tsy fantany akory mandeha aiza ny zanany tsy raharahany atao aminay ato misy histoire teraka le maman dia nomena anarana fiderana le zaza amin'izay mba hanompo le zaza ono rehefa nanompo tena nanompo izy tsy voadaka ihany ve aiza ianao maman fa ngatsy ianao ihany manome le anarana za zany meko anarana zany ny zanako fiderana rehefa avy eo anontaniana amin'izay izy mba mideran'ny tompo zay ny tiako dia rehefa avy eo amin'izay le zanako gitara foana mideran'ny tompo tsy mandeha miasa izy fa mideran'ny tompo fa nga tsy za ihany nanomena izy tsy nifaniriko ihany tanteran'Andriamanitra tsy zay hitanao ny akamarontsika aza natao hoe maman aza mbola le poule aza malala émotion sy valeur le akora angatya fantaro misy karazana biby voany zanany kitianao miady eo dia aty aoriantsika mahita hoe
efa ho faty ambavadin'ny fahafatesany le anankiray na le anankiray aza mbola mandeha manao vacances le anankiray fa paralysé ahoana zany zo ahoana zany hitanao misy olona anankiray tena biby olona fa maka endrika olona fa tsisy fo maha-olombelona anazy. Alléluia. Donc zany ianao zany a raha attaché amin'olona anankiray ohatra ianao zany mity olona anankiray de voilà ohatra voilà meko exemple jerevanareo tsara ty zany any zo zany d'ailleurs micro an'io de za zany attaché amin'ny zo za zany ty any zo soi-disant any zo ty de rehefa viony am'izay ahoana c'est comme ça l'église ry avanao amin'ny tompo tsy raharahanao le zavatr'Andriamanitra tsy raharahanao le aferany zay olona soi-disant tianao tsy raharahanao ny aferany zanakanao tsy raharahanao ny aferany fianakavianao. Voilà l'image anaovan'olona ny église. Jereo tsara ngio hébreu io e. Comme c'est la coutume de quelques-uns aux izy. Makorel piangonana zany e. Izy io avenareo tsara lalàna ihany mivaro tena. Androany izy amin'ny église anankiray, androany izy amin'ny église tsy hafa de zay moa nahitana le teny hoe makamaka hery kely. Fa manina ary raha maka hery be. Donc za zany nateraky indray natao batisa en bonne conscience miaraka amin'ny Kristy zany sy ny tariny zany de rehefa avy eo zavatra Andriamanitra sy zavatra le olona tiako amin'izay voilà zay ve ny fanajako an'io. Ahoana fijery ny zo anazy raha ataoko an'io zavatra ao ahoana sa domiko kely tomobiliny anja. Voilà le izy. C'est ça ny fomban'izao tontolo zao hoe mananjanaka hono manana fianakaviana soi-disant hoe manana église. De rehefa avy eo ny ao anatinay ny naresan'izao tontolo zay fantatrainy Andriamanitra tomponay maniny ianao tsy manome mamono tena ho an'ny église koa ohatra ny namonoany Jesosy tena ho antsika. C'est ça nge misy hery ao hoe mba ho tanteraka le izy hoe zay mikitika anao. Zay mikitika anao. Zay mampisaro-piaro eto amin'ny fiangonan'ny say. Rehefa vadibady koa io soratra io. Ahoana? Rehefa kitikitianao io valeur an'Andriamanitra io. Ny tompo tsy mbola niteny mihitsy ajao ny finoany sasany. Andriamanitra tsy mbola niteny ajao ny religion musulman. Andriamanitra tsy mbola niteny ajao ny hindouisme ou bouddhisme. Inona anajako finoanao rehefa tsy mialigny amin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy mialigny amin'ny baiboly zavatra teneninao eo, inona anajako finoanao satria maninona ianao manao an'izao ty zavatr'Andriamanitra tsy asianao valeur io dia ahoana fijeryn'ny tompo anao rehefa avy eo tsisy fanajako anao. Alléluia. Sa ahoana ozy nareo? Ino tambarany mazava sy ny maizina? Ino ny tambarany Jesosy sy le Belzebul na Belial? Inona? Inona ny tambarany pino sy tsy pino? Et puis za tenenino kanena zao kanena zao raraiko avy taiza zany pour ne pas dire hoe pipiako. Raraiko avy taiza. Raha ianao attaché amin'ny tompo
fantatrao ny valeur. Raha ianao attaché amin'ny baiboly, vakinao ny baiboly hoe ao tsisy ny teny Maria, ao tsisy ny teny vaovao ny fomban-drazanareo, ao tsisy ny teny hoe Mahomey, ao tsisy ny teny hoe Krishna. Donc raha attaché amin'Andriamanitra ianao, raha attaché amin'ny fianakavianao ianao, raha attaché amin'ny vadinao ianao, fa ahoana moa le zavatra le vadinao tsisy dikany. Fa nga tsy izay mamparary anazy, mamparary anao. Fa nga tsy izay mamparary anao no mamparary izay attaché aminao. Sa tsy izay? Sa tsy izay ve izy? Donc misy puissance ao mba hatanterahany hoe izay mikitika anao, mikitika ny andrimasoko, dia hozy Andriamanitra amin'izay je suis jalouse izy amin'ilay fanahiko. Sa tsy izay? Dia imaginenareo amin'izay, nareo zany attaché amin'Andriamanitra amin'izay, alefany fanahany, alefany. Maintenant misy mijoronga izay kitikitika anao hoe izay mikitikitika anao nge mikitika ny fanahany, mikitikitika anao nge mikitika temple de Dieu. Za moa be da be zavatra voilà, tsy be da be moa zany ataontsika hoe misy zany. Teneniko anareo ty say ty, ty fiangonana ty faran'izay mampiady mpivady izy ty magagana mihitsy. Faran'izay mampiady fianakaviana izy ty. Nga za tsy niteny hoe tonga anasaraka. Et puis Jesosy nga tonga andeha hanambatra nga. Mba aseho verset hoe za hoe Jesosy niteny hoe tonga izy hanambatra. Firenena malagasy ny hanambatra gasy. Fa Andriamanitra tsy tonga mihitsy andeha hanambatra vahoaka manontolo. Ny vahoaka ny tsongainy amin'izao tontolo izao dia avy eo hoe nareo. Et puis izao foana zany resako amin'ireo olona reo. Ay, efa laguerre io. Nareo zany te hiady. Sasany moa zany misy mitady anahy. Ho anao zao nitady anahy zao ohatra. Fa mpitady tsika hozy anao. Vao ny bloqueko WhatsApp, Messenger, hitanao za am'izao. Enao nge miprovoque hoe anao kasikasy tsika, fa mpitady tsika. Lasa mitsokako. Juste mirépondre zatra resanao dia hitako eo izany hita, izany tsy hita. Satria moa tsy ny baiboly tsy miteny an'izao hoe la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, chercher tsy zay. Donc ianao rehefa miactiver fampitady tsika Ralph hozy anao. Tsy maninona, tadiavo ara, dia manomboka mitsoka nge zay. Bloqueko ny rehetrarehetra. Dia tsy fantako ino hitanao à part YouTube. Dia ho za amin'ilay olona. Ay, te hiactiver combat ianao. Dia zao foana teneniko. Ianao nge fa resy à l'avance. Raha za ianao mipetraka, raha za ianao manaiky, fa tu ne sais même pas à quoi tu as affaire. Satria ianao mahita le fianakavianao, na ny zanakanao na vadinao, fa tsy fantatrao zay zavatra ho tonga ao aminazy, ary tsy fantatrao kory zay ho avy aminao. Tsy tamaso io. Le olona anankiray zany mitady an'ny tompo. Temple de Dieu vivant. L'esprit d'Andriamanitra tonga. Dia ianao zany mieritreritra Andriamanitra anaiky tsakitsahana comme ça ve? Tsy ho hitanao kory mahoaka tonga aminao. Mahoaka tonga aminao. Marina an'izany. Tsy hainao kory zavatra ho avy aminao. Ho hitanao fa mamay ianao. Tellement ny fiainanao fiainana alika. Dia verinao fa mitovy alika daholo olona rehetrarehetra. Zay olona attaché amin'Andriamanitra hitsao ny lohany. Dia ho hitanao zavatra ho avy aminao.
Alléluia. Bref, jereo amin'izay hébreu moa ny resana hoe aza miabandonner ny assemblée hozy izy inona ny antony zany, inona zany ny avantageny io zany eto ny tena tiako atongava. Psaume 1:3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh là là, il donne aux izy qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage, ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc zany ho antsika zanak'Andriamanitra zany eto indray miresaka principe de plantation, planter olona anankiray. Zany hoe olona anankiray zany mahazo racine amin'ny quelque chose. Itsika mahafantatra hoe ohatra ny olona anankiray manangana trano ohatra, juste adinao kely 10 cm ohatra le fondation, nefa ianao manangana trano anankiray 4 étages menjery io, sa tsy zay. Donc mila adina lalina izy. Ohatran'izany zany neto principe eto zany. Zany hoe olona anankiray zany comme un arbre izy planté, mahazo racine. Zany hoe olona anankiray mahazo racine na hazo anankiray mahazo racine zany rehefa tena lalina io tsy azo déracinena comme ça. Isika zao mahita ohatrany hoe coco zao ohatra, coco de inona koa rehefa misy cyclone. Inona mahatonga izy io manao an'izao fotsiny. Eo zany ça dépend ny flexibilité an'le hazo zany. De le vatry le bambou zany ohatra, bambou koa zao tsy voazery na kokoa lava be le izy. 10 mètres miala le hazo mbola tongany le racine, na de ohatrany volo reny le racine fa be da be le izy. De reny na de misy tsunami aza, jereo amin'ny YouTube eo tsy mahavita manazera an'ireny. Ohatran'izany zany ny hazo anankiray rehefa tena planter le racine. Fa raha ohatra ka rigide be le izy, paf tapaka le izy. Donc eo zany mbola midépendre amin'ny souplesse-n'le olona koa. Rehefa tsofina aty izy de foko, rehefa tsofina aty izy de foko le hazo, tsy tapaka io. Ninona na ino kidona na inona kiatra eto, ianao mijoro ka. Bon, tsy meko daholo moa verset zany fa zo toresako comme ça zany. De tanteraka abinao le izy hoe 1000 tombera izy zay izy, 10 000 zao. Ianao tsy voakitika satria manino, ianao enraciné amin'ny lanitra. Sy nareo mahafinaritra be. Enraciné ianao. Tonga Covid firmo ziny, Covid firmo ziny 19, afaka tonga Covid 29 io, afaka manao mizazoro zala. Fa ianao tsy mihetsiketsika eo hoe ohatran'ny bambou, ohatran'ny cocotier anankiray ianao tonga tsunami, tonga cyclone. Afaka ataon'jareo tonga Covid 99 azy io. Tsy mihetsiketsika ny olona anankiray. De jerevonareo nge ty zavatra ty mampalahelo antsika olombelona. Misy sasany manao vaccin satria tia manao vacances. Zany noho ny liberté. De vaccinena tsy haiko firy amin'ny dose juste manao vacances. Et puis indray ny aminahy zao satria misy verset amin'ny tenan'izao toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bof, tsy nazo nandeha restaurant zay menakavy hay ny développer zavatra anankiray taty amiko hoe nivoaka don anankiray hoe cuisinier. Tiako ny sakafoko à partir ny Covid tamin'ny voalohany izy io restaurant tena tiako. Fa après ny Covid oadraindray ay ve fatifatina crevette kay ty omena nay ty. Ay KFC kay fatifatina poulet. Tu vois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il suffit ianao miatasi amin'Andriamanitra. Donc zavatra anankiray kotrihan'olona amely anao ho ratsy ampijaly anao firy namono tena tamin'ny Covid aika ny anakay ny développer zavatra anankiray nafinaritra nanokatra entreprise. Tsy tamin'ny Covid ny olona mikatana daholo ny entreprise. Restaurant zany, inona koa zatra nataken'jareo restaurant de inona ny katona. Inona koa? Inona zatra tena nikatona tamin'ny Covid? Zatra kelikely.
En fait zay indray tamin'ny Covid nahitana inspiration anokatra zavatra. Tu vois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait azonareo aneritreritra ve zany? Ahoana sasy tamin'ny Covid vao tena nisy inspiration hoe ny an'olona mikatona ny anay misokatra. So de verinareo fa angano zany. Tsy angano zany ka. Voilà ngeny puissance ny attachement hoe de jerevanareo am'izay. Rehefa planté olona anankiray quel que soit inona événement io le hazo rehefa manga tonga ny manga tsy manga mivoaka. Io tsy te halala. Io tsy te halala. Na misy guerre mondiale io, na misy guerre faritany io. Rehefa tonga le fruit, ny olona mikatona, ny olona événement mondial, patati patata, patati nene tamin'in'ny inspiration misokatra. Ahoana? Zay zao nanokatra sakafo. Tsy tamin'ny Covid iny. Ny olona rehetra patati patata tamin'ny Covid nahazoana inspiration ozy misy mpanompon'Andriamanitra ny teny zay. Qui sait juste si c'est pour un temps comme celui-ci et non izy lasa patron. Ouh là là. C'est ça ny hery ao anatin'io rehefa attaché io. Misy hery ao. Zay zavatra mamparary ny fonao, zay zavatra manelingelina anao amin'ny fanompona, zay zavatra tatatata réglen'Andriamanitra io. Satria izy jaloux amin'ilay fanaomeny. Hay ty olona ty tsy afaka manompo anahy comme il le faut. Misy zavatra arrangeny ao. Andriamanitra tiany tany amin'ny fiandohany tany. Séparé ny foana ny mazava sy ny maizana. Hitan'Andriamanitra fa tsara ty séparé. Donc enao azagaga raha havako raha misaraka. Hitan'Andriamanitra fa tsara enao. Ary tiany enao. Donc tsy zakan'ny fony mijery anao miaraka amin'ireo olona dala reo. Reo fianakavianao reo. Tsy tiany io. Ary tsy zakany. Marary ny fony. Voakitikitika ny masony. Ianao za misy an'izany mbola kity tapatry. Tellement tian'Andriamanitra ianao. Donc tsy tiany voahelingelina ianao amin'ny confortnao. Sinon ianao nalefa tany amin'ny Afghanistan tany, nalefa ny Syrie ianao, nalefa tany Ukraine ianao. Ianao atory tsy mahazo paix, tsy mijoira bonheur hoe faty sa tsy faty. Drone zany sa ahoana. Hitan'Andriamanitra fa tsara ianao. De manino sarahany ianao ohatra n'izy nanamboatra ny tany sy ny lanitra tany amin'ny Genèse. Donc ianao tsy mila mirésista amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De omeny fianakaviana ianao. Meny trano anankiray ianao. Fiangonan'Andriamanitra tsisy trano ohatra an'io eto ambony tany eto. Satria manino vakio tsara io 1 Timothée 3:15 io. Vakio nareo tsara io anatokatrano any. L'église du Dieu vivant aux izy la colonne et l'appui de la vérité. Amin'ny tranon'Andriamanitra ihany ahinonao ny famarinana. Amin'ny tranon'Andriamanitra ihany afantaranao hoe iza ny mpandainga, iza ny manipulateur. Satan est manipulateur. Zanak Satan reo président reo manipulateur daholo. Jerevanareo nge gouvernement. Izy zareo migoverna raha jerena étymologie zany gouverne tsy mentir. Mon. Direva avy eo. Ino moa le teny meviny ary amin'ny teny gasy izy gouvernementa manta daholo reo. Na miteny gasy io na miteny vazaha mipetraka foana io. Et puis am'izay ahoana? En fait zareo mpandainga mitsy iny tena mangina. Fa manina indray amin'ny fiangonan'Andriamanitra midradradratra hoe manipulateur areo. Nareo maheno colonel zao midradradratra hoe
mpamon'olona TGV mpamitaka izy non juste hoe tsaraina fotsiny izy iny ministre fitsarana iny izy moa izy iny taty andafy izy waya zonga io waya mba hitanareo alleluia tamin'ny izy taty andafy izy ministre fitsarana iny le menamena volo iny izy iny taty andafy izy presque tous les jours angamba amin'ny réseaux sociaux zonga izy mivoaka isan'andro amin'ny réseaux sociaux satria manino mpandainga koa indy ahoana lalako an'izany parlementaire quoi. Il parle, il ment et puis il se tait. C'est ça. Taty miteny famarinana waya fitondran'ny TGV io waya taty à Paris bon tsy haiko moa na Paris tonga ra Madagascar izy anga miteny rehefa miteny izy juste devant journaliste aiza les réseaux sociaux nanjavona satria ao anatin'ny parlementaire izy il parle, elle parle plutôt, elle ment et puis elle se tait. Ohatran'izany daholo zareo menakavy io zay mahatonga an'le izy ianao raha mbola tia fantatra an'Andriamanitra ianao mila miatasy amin'ny fiangonana satria manino misy hery ao tsy mitovy nareo atasy amin'ny fiangonana sy tsy atasy amin'ny fiangonana rehefa tsy atasy amin'ny fiangonana nareo tsy rahan'Andriamanitra satria manino satria misy verset ve miteny an'izao hoe raha misy roa na telo izy naizanaiza dia eo oui on parle de Jésus eo izy fa il n'a jamais dit hoe zay manifester ma présence aiza zany manifestation n'Andriamanitra seulement à l'église dia tonga moa zany katolika moderne hoe contre église contre Ephésiens 4:11 naizanaiza ivavahanao oui c'est vrai nge Andriamanitra mahino fa maninona indray ny peuple hébreu nitsoahana avy tany amin'ny pharaon noentina amin'le rendez-vous iona amin'ny Andriamanitra ao fa manina Andriamanitra tsy nidina tao amin'ny peuple hébreu tao amin'ny pharaon satria misy ray roa telo dia eo oui eo ange izy fa izy tsy niteny hoe zay manifeste seulement à l'église ihany donc afin que tu saches izy si je tarde comme il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc ny tompo zany misy zavatra ohatran'izao zany ny tompo l'église io raha lanao zao ohatra raha vavinao amin'ny tompo ataonao ohatran'izao ve ahita ianao zay mahatonga io Timothée 3:15 io va vakio tsara comment se conduire dans la maison de Dieu. Tonga zany nianja aviany zany avec ino moa zany crème gâteau zany dia dika zany hoe tsisy fanajany dika zany tsy raharahanao le églisen'Andriamanitra sy ny quelque chose qui appartient à Dieu tsy raharahanao ny baiboly tsy raharahanao ny momba anazy dia ianao zany tonga amin'ity teny ity hoe Andriamanitra ray ihany fa ny fanompona anazy tsy mitovy non Andriamanitra ray fanompona anazy ray tenin'Andriamanitra ray lalan'Andriamanitra anankiray tsisy metimety aminao zany io fa zay tiany io sinon tsy tanteraka aminao reny tenin'ny tompo reny hoe zay mikitika anao kitika izy arivo mienjera 10 eo aoka zareo enjera fa ianao tsy mienjera satria manino ianao attaché enraciné amin'ny fiangonana naturanao miova vérité hitondranao tsy voafitakolona ianao fa ny mampalahelo fotsiny keny tsy sasany ho anareo zay mahafantatra ny chanteur malaza be iny Andrija Rasolondray be miteny faminan'iny izy de vérité hoe lasa président ianao raha président mantsy ny TGV lany présidence de sasany zany nisy ny teny hoe noho ianao ihany na lany président anazy depuis moa ny alatsiny sy ny alafondro raha mpiteny météo hoe miteny hoe manorana raha pitso ve déteste amiko ve nareo mon ami la vérité on n'excuse pas zakan'ny zareo na tsy zakan'ny zareo tsy aferanao zany
na tianao na tsy tianao zavatra resahako, tsy aferako zany. Ary tsy mialatsiny aho na ho anareo niady tamin'ny fianakavianareo. Za ve ndeha hialatsiny amin'ny fianakavianareo hoe mialatsiny raha nampisaraka anareo. Non, tanteraka teny Jesosy hoe tsy mendrika ianao izy. Donc saso voa hoe iza mila an Jesosy, iza tsy mila an Jesosy. Dia rehefa avy eo za ve miteny an'le izy, ianao mino an'le izy, za ve ndeha hialatsiny amin'ny fianakavianao. Mon œil tsy andaniko raha nivy akory ren'olona reny. La vérité, vakinareo tsara avoy hoe ino moa 1 Corinthiens 13, avoy lavalava le izy. Ohatran'izao ny fandraisanao vérité. La vérité n'excuse pas. Voilà, avadio vérité io. Vérité tsy tia lalanao, tianao na tsy tianao. La vérité ne recule pas. Rehefa tsy teny vérité ianao, Andriamanitra nangana vato hiteny à ta place. Inona izy eo? Avy io verset 2. Alefao ihany. Aiza le l'amour iny alefao ihany. La vérité passion, voilà. Vakinareo iny fa la vérité n'excuse pas monsieur Ridza. Zakao ny zavatra men'Andriamanitra anao. Rehefa zay ny faminanina, rehefa zay profetize hoe ho faty io kolonely io, maty io, dia aveo hoe fotoko ve, zange nazo avy tany amin'ny tompo hoe. Rehefa maty io, point final. Exemple. Izy moa tsy mena tsiny fa le olona évangéliste zany fa pire izy. Donc tsy mazaka pression. Sa hoana? Ahoana moa za tenen'Andriamanitra hoe teneno zao, dia rehefa avy eo ahoana moa ifonako amin'ny vahoaka? Sérieux? Ahoana ifonako amin'ny vahoaka alors que tompo miteny? Donc tsy mitombina ange ny Timothée 3:15. Donc tsy colonne le izy, tsy colonne sy ny appui-ny vérité zany ny fiangonana sy momba an'Andriamanitra. Tonga avy aty amin'ny saingy ianao mibafoe resaka doctrine de Dieu vivant zany. Ho hitanao io raha lanao mitompo ah. Alléluia. Gamba fa azonareo zay ah. Attachez-vous à Dieu. Minoan'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra sy zay nirahano ozy Jesosy dia za zanak'Andriamanitra. Minoa matoki ao izy, minoan'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra zay naniraka ao izy. Dia manino fikirana momba an'Andriamanitra. Mivavaha ianao tompo, raha tsisy azo raha neto, ampiasao ty fiainako kely tsisy dikany ty. Dia tiavony tompo, tiavony Jéhovah Andriamanitra ao. Attache-toi à Dieu, dia ho hitanao fa Andriamanitra koa miatase aminao dia atsony hoe anaka, tiako ianao. Dia ho hitanao fa zay manelingelina anao sy mampararo ny fonao, niady ozy izy. Niasan'ny tanako sy ny fantatrareo le izy. Adidiko io ozy izy, fa ahoana anatanteraka an'izany. Fikirony tompo, attache-toi amin'ny teniny, amin'ny fombany, amin'ny fiangonany, amin'ny momba anazy.
dia ho hitanao tsy erikerika foana ianao fa ho tanteraka io fa za mitantana no mitana kavana mahero. Efa nitantarako anao ny zavatra nitranga taminay tamin'ny andron'ny Covid, ny olona misahota oeraoera gauche à droite problème tatata zahay tsy mijano inspiré de Dieu. Satria ty zao tontolo zao ty fa voilà no le vatana fotsiny ange eto mijanona eto fa raha faniriana ange fa niakatrany. Halleluja. Zay mazava tsotra kely ny fitondrako an'iny teo amin'izay mba azotsika rehetrarehetra hoe miankina amin'ny Jehovah. Ho hitanao dia esory io abibiny io hatramin'izao hoe rehefa misy olona miatase aminao mba ajao le zavatra, respecteo l'izy. Fa tia tsy mandeha sens unique, à double sens. Tompo tia antsika dia rehefa avy eo za tsy tia anazy, dia rehefa avy eo zay momba anazy rehetrarehetra iny paf azerako. Dia rehefa avy eo hany ana ihany io ka non na isika entre olombelona tsy manaiky anjany. Hoe ny zavatra ve ny zavatra ho anao ve dia potipotehanao comme ça ve na ny zavatra ao ve potipotehako comme ça tout de suite ianao nge malala za tsy mirarahanao. Ohatran'izany koa amin'Andriamanitra, zavatra n'Andriamanitra zany tsy rarahanao ve? Non, ianao koa tsy rarahany ka fa ianao fotsiny dans un pure religion dia mieritreritra ianao zao fa ny tompo tsy malala anao. Na dia manao miracle aza ianao tsy fantany ianao. Halleluja. Zay fa amanaraka indray tsika miona n'Andriamanitra rery ny voninahitra. Shalom shalom. Milady indray tsika miona tainy tompo daholo.